mamerina ho mandrakizay fa ny lela mandainga dia indray mipinana sy monja oabolona ny toko 12 andiny 7 raha mijery ny oabolana isika toko 12 andiny 7 izay vaky teny norenesintsika teo sy nijerentsika teo, ny molotra marina dia ampitoerina ho mandrakizay fa ny lelam-pandainga dia indray mpimaso monja. Izany hoe manam-pahataperana zany ny olona izay miaina ao anatin'ny lainga. Fa rehefa manao ny marina isika, miteny marina isika dia ampitoerin'Andriamanitra ho mandrakizay. Na inona sedra na fanerenatra atsika amin'ity tontolo izay misy atsika ity, satria mbola eto ambony tany tsika dia misy ny sedra, misy ny fanerena maro samihafa, dia antson'Andriamanitra isika hifikitra amin'ny famarinana. Ny lainga sy ny fitaka dia mety hitondra tombony vetivety izany, hoe andainga kely dia mahazo an'izao, mety hisy izany, nefa miafara amin'ny fahaverezan'ny fitokisana sy ny faharendrehan'ny finoana izany. Mety ho rendrika ny finoantsika ao anatin'izay zavatra na lainga ho atao izay. Fa izay mijoro amin'ny marina kosa raha lasanam-bavy malala dia manana hery avy amin'Andriamanitra ary manome voninahitra azy amin'ny teniny sy ny asany. Mampatsiahy anao, mampatsiahy antsika ny Efesiana toko 1:4 manao hoe mifaharara. Izany hoe mila mifahatra ao Kristy isika ary mila misikina ny fahamarinana ny valahantsika tsiraray avy. Rehefa mifandray amin'ny Kristy isika dia diovina sy ovaina ny toetrantsika ka lasa olona marina sy mahitsy. Izany hoe ny fahamarinana raha lasanam-bavy malala dia tsy vitany hoe miaro antsika amin'ny fahatsoana, fa mampiorina antsika koa mba tsy hiozongozona eo anatrehan'ny fitsapana izay lalovantsika. Toetra n'Andriamanitra ny fahamarinana ary izay manana izany dia manana hery tsy azo resena. Eto am-pamaranana dia tiako ny miantso anao ary tian'Andriamanitra ihany koa ny miantso anao. Anio, aoka isika andinika ny fiainantsika. Marina ve ny teny izay aleoko ny vavantsika? Izay vao miteny isika. Ary ny teny malagasy iny dia nampianatra antsika mihitsy hoe avy mila vadika impito ny lela vao miteny. Ary rehefa miaraka amin'Andriamanitra nandritra izay fotoana izay tao anatin'ity taridalana ity, dia nianatra isika mazava-dehibe izany teny izany. Marina ve ny teny izay lazaintsika? Rehefa tsy marina, aleo tsy miteny. Mahitsy ve ny ataontsika? Andeha hifikitra amin'ny Kristy itsika sy ianao. Fotoana izao hifikirantsika amin'i Jesosy Kristy, ilay fahamarinana ka handany lainga sy ny fitaka amin'ny endriny rehetra. Mangata ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro. Aoka angataka izany fahasoavan'Andriamanitra izany itsika mba hanampy antsika hiaina ny fahamarinana isan'andro. Satria izay mijoro amin'ny marina no hijoro mafy mandrakizay, ary ny olona mijoro amin'ny marina, miteny ny marina, manao ny marina, mifikitra amin'ny Kristy dia anana fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina ary atsapa ny fitantanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izay misy antsika. Andao hoentsika ambavaka izany hafatra izany mba ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny teny nomenao anay. Misaotra satria tsapanay fa tsara ianao. Ary ny teninao dia tsy tonga ho azy, fa tonga amin'ny fotoana tsara indrindra mba hanitsy ny lalakale anay, hanitsy ny fomba fiainanay, hanitsy indrindrandrindra ny teny izay holazainay. Izahay anie dia mba angataka aminao mandrakariva, ka ninona ho lazainay dia teny mpamarinana,
teny hitondra fanantenana ho an'ny hafa, teny hitondra fiadanana ho an'izay miaino anay, ary teny mahitsy ary aoka teny mpamarinana mandrakariva no ho lasainay tsiraray avy. Ary ny fiainanay mihitsy Jesosy malalo dia angatanay mba ho volavolanao ka hiaina ny fiainan'ny famarinana izahay tsiraray avy. Mety ahiny tontolo andro izay diavinay amin'ity anio ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.